vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefa mba asy amin'ny fofenao fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity ifampizara amintsika fampianarana manana ny lanjany tena manana ny lanjany eo amin'ny fiainatsika menakavy de miresaka ilay atao hoe finoana mahafindra tendrombohatra finoana mahafindra tendrombohatra tena any amin'ny fototry ny fiainatsika mihitsy ry havana no zavatra tiana ifampizarana any amin'ny fototry ny fiainatsika mihitsy ny zavatra tiana ho ampitaina amin'ny ity indray mandeha ity satria dia itsika dia tena ho any an-danitra tena ho anytsika rehefa miala eto amin'ny sotontolo zao eto rehefa nandray an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao dia resy lahatra fa ho any an-danitra ianao andova ny fiainana mandrakizay ianao fa ny zavatra tokony ho takatsika koa nefa dia izao betsaka ny mpino no mety tsy ho tongany satria reraka ety am-pandehanana betsaka mpivavaka no mety ho diso fanantenana satria reraky ny ady reraky ny olana reraky ny tsy fahafantarana ny zavatra tena tokony atao ity aranera lasana bava no tena grave be dia indraindray atsika ohatra miredrehatra fahatany fotsiny miredrehatra zay mpivavaka atsy zay mpino atsy ary rehefa miaino ny resakitsika indraindray dia tena hoe olona ra-panahy be indraindray rehefa miaino ny resakitsika dia tena olona ra-panahy be vita batisa nandray an' Jesosy rehefa nytaniana inona ny vaovao fahasoavan'ny tompo miaona tahin'ny tompo rehefa vao miaona tsy manao hoe manahoana tompoko tsony fa tahin'ny tompo misaraka tahin'ny tompo rehefa mijery eo anatin'ny Facebook ao ny soratra alefantsika eo anatin'ny Facebook dia fampahery soa fananana an' Jesosy raha tsy teo Jesosy efa potika sambatra fa manana an' Jesosy ny fahasoavanao ny manaraka tena hoe rehefa mijery ny zavatra kivelambelany amin'ny zavatra resaka ataontsika indraindray dia tena hoe vehivavy mahery lehilahy mahery nefa na ianao ihany ary mandinika dia na ianao ary mahatsapa hoe mafy ny ady lalovako ty resy azany valaka azany aiza ny tany alehako inona ny tokony ataoko misy fotoantsika miezaka amintsika satria te hanafina amin'ny olona te hanafina ny olona fahoriana te hanafina amin'ny olona le fanaitainana te miezaka amintsika rehefa miresaka amin'ny olona any ambadika antsika miresaka amin'ny jentelisa dia ohatra ny mbola mba hita ihany hoe ohatra ny mbola mampahery ihany hoe aleo mivavaka hafa ihany ny manana an' Jesosy nefa na ianao le miteny hoe hafa ihany manana an' Jesosy io ary dia na ianao ihany ny ary dia efa mahatsapa hoe ohatra ny misavatra tsy tena na ianao ary mahatsapa hoe ianao koa raha misy zavatra mampivarahontsana anao na ianao ihany ary dia efa mahatsapa zavatra manaitainana anatinao mampatahotra anao tena ianao hoe mampanahy anao na noavinao sy ny fiainanao tazany ianao am-piangonana manandra-tanana mivavaka be mirotsaka ranomaso tazany ianao tena hoe miantsoantso miteny amin'ny teny tsy fantatra fa rehefa miatrika ny ady
miatrika ny zavatra trehana dia mandeha hevitra ranofo ihany. Rehefa miatrika ny zavatra trehana dia tsapa ihany hoe olombelona ianao ary mafy miady atrehanao, misy zavatra mila tsy zakanao ihany, mandeha amin'ny hevitra maha olombelona ihany. Izay indrindra ry havana no antony ionantsika eto, ary ifampizarako antsika ity loha hevitra angezabe ty hoe finoana mahafindra tendrombohatra. Mba tena ho stable tanteraka ny finoanao, mba tena hoe rehefa mino tokoa dia tena mino e, tena hoe rehefa zany tokoa dia tena zany e, rehefa tena hoe mino an'Andriamanitra dia tena mino e, ary dia tena matoky ary mahita zavatra ary mahatsapa zavatra. Satria ny finoana rehetrarehetra ao anaty baiboly ry havana dia tsy le hoe finoana ao anaty vava fotsiny, tsy le finoana tenena hoe manam-pinoana, fa Jesosy ny ray andro rehefa nanozona ilay aviavy aoka ho maina, ny ariva izy nandalo teo nanozona n'ilay aviavy, ny apitson'iny maina hatrany amin'ny fakan'ilay aviavy, maina tanteraka ary nyrehatra ary may. Izany hoe le finoana nananan'i Jesosy le zavatra ny teneniny hoe aoka ho maina avy aminao, aoka tsy hisinana voa avy aminao tsony mandrakizay, aoka tsy hisinana voa avy aminao, tonga dia azon'ny tsapaitanana. Ilay teniny Jesosy teny hoe aoka tsy hisinana voa avy aminao, tonga dia azo tsapaitanana, ny apitson'iny maina hatramin'ny fakany. Pino ianao miaino n'ity fandarany ity, dia zany ny zavatra tianao ho tsapa hoe miteny ianao dia izay zavatra teneninao tanteraka. Miteny ianao dia izay zavatra teneninao tanteraka. Miteny ianao dia izay zavatra teneninao tanteraka. Le izany tsy le hitanareo, tsy le finoana le hoe mampiasa verset be dia le tenin'Andriamanitra be ato dia mitantara ato dia mitantara ato, tena hoe finoana azo tsapaitanana, zany ny zavatra ilaina ry havana. Finoana azo tsapaitanana, palpable, concret, azo tsapaitanana, tena hitanao hoe aiza ny vokany ny fiainanao, fa tsy hoe le hoe hitanareo le hoe eny mandalo ady, mandalo fizantoetra, na hoela na hoaingana eny mino fa indray andro hoaniny, mbola hiposaka ny fahazavana eo amin'ny fiainako, tsy zay. Za manokana dia tena te hifampizara amintsika ny expérience kely nananako, ny expérience mba hananako miaraka amin'ity Jesosy ity. Satria za dia ohatra ny pasteur rehetra ihany, ohatra ny olombelona rehetra ihany, ohatra antsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ihany, fa ahoana nefa nahazahoana valim-bavaka eo. Tamin'ny terinandro ity zao ohatra, tamin'ny terinandro ity dia misy vola tsy maintsy nyreglena, vidina tany izy io, olona kiroa samihafa ny tompony, eo amin'ny 200 millions vola tsy maintsy ilaina. Rehefa miresaka ny komity any ny alahady dia 25 millions no pasteur ozy izy, nefa 200 millions vola ilaina. Dia tonga ny alatsinainy iny jerena le vola eo amin'ny 70 millions, safia mbola mila 130 millions. Za dia nampaherin'ny komity sy mpiara-miasa amiko, rovina le izy ny aloha, raha afaka pitsolo izy ny aloha, 130 mbola tsy ao, ay men'ny tompo, amin'ny fomba mahagaga men'ny tompo. Omaly ariva ny eona tamina mpivady, maly atoandro azafady fa tsy maly ariva. Izy mivady ireo dia nisy fotoana nandalo olana, na frais tsy misy, frais-na bus, sakafo hohanina tsy misy. Nisy fotoana le madama nyteny amiko hoe pasteur, nandray aty amoy fo. Zay mivady ozy izy miady hevitra hoe inona ny ataontsika, sao dia amidy ny trano. Dia zaho ozy izy tsy manaky any teny le vadiko amidy ny trano, dia tsy namidiny tokoa le trano, tsy namidiny fanaraka izy mivady aloha tsy amidiny trano fa izy indray ny hipetrahany. Maly atoandro izy mivady ny eona tamiko, tsy androko pasteur ozy izy tonga avany eto amin'ity toerany ity izy le madama, tsy androko efa tsy maly arivo zay nefa tokony nakaty dia fa zao izy zao atoandro zao zay vao tonga eto pasteur, fa tena fa zava-dehibe ny zavatra nataon'ny tompo. Inao izy ianao nahatonga avan'izy mivady teo,
nanatitra vola 40 millions 40 millions le izy mivady aloha zany efa hoe nitahiny ny tompo mazava be fa le za ihany ko le mendrandry za ihany ko le mendrandra ny fitahin'ny tompo za ihany ko le nanana finoana hoe tsy maintsy complet ivola io de tena tonga ra-potoana le vola complet le vola de ny alatsinainy iny io alatsinainy teo io ihany nisy olona avy any andafy ino izy anao ny asan'ny vehivavy any andafy io any France izy miperaka mpamboly anana ny asany mpamboly anana fa ao anatinao le tena mila vola mihitsy za tsy niteny taminy hoe andefasy vola fa sahirana za tsy niresaka ninina za koa tsy niteny amin'izaniza tsy niafotsiny fantatro de zao io Andriamanitra tsy mbola nandisy fanatanana ary amin'ny fotoana miteny zany amin'ny fantatro amin'ny fotoana miteny mila vola de tonga ivola io za tsy miteny hoe amin'ny fotoana ianao mila vola de zany mivavaka ho anao de indraindray manko misy olona zay koa anisan'ny erreur za tsy miteny hoe diso tanteraka zay fa indraindray anao mitady alikoaloko amin'ny finoan'ny olona e pasteur mba angatao 1 million any amin'ny Jesosy any aloha tsy zay ianao mihitsy no terena anana finoana ianao no ampianarina anana finoana fa sao de mahenao an'izany ianao dia ndana makany amin'ny pasteur tena de izy no midemande amin'ny Jesosy eo nitataovy midemande 5 millions any aloha hoe ianao no manana finoana za manana ny finoko ary ny finoanao mahafindra ny tendrombohitra eo anoloanao ary ny finoko mahafindra ny tendrombohitra eo anoloako de io madama io tamin'ny latsinainy avy any andafy any France miasa ny mpamboly anana io no nandefa vola avy any andafy amin'ny fomba mahagaga pasteur andefa vola any ozy izy fiara miasa izy tsy malala an'izany akory hoe mila 200 millions mila an'izao fa izao rehefa mihetsika le finoana ananao mahakasika an'Andriamanitra le finoana ananao de déclenché ho azy valim-bavaka io misokatra ho azy complet ny vola le zavatra ilaina complet tsy zavatra mapana tsy zavatra mapana ary raha zavatra resahako anao zany mbola tsy ndreko tsy tamin'ny ray volana tamin'ny terinandro te ary za de nanao défi amin'ny comité sy ny mpiara-miasa ahoana moa za mampianatra finoana ahoana zany tsy ahita za koa tsy mangataka amin'izaniza za mangataka amin'Andriamanitra fantary fa amin'ny fotoana ilainy vola io de tonga amin'ny vola de olona tsy eritseretanao ahoana moa re olona ny eritseretanao hoe olona nangataka frais taminao vao tsy ampy ray volana frais-na 10,000 za koa movy amin'ny 10,000 olo zany olona nangataka sakafo aminao tonga teo fantadidiko fotsiny anio anabavy io de zao tsy haiko nazahoan'ny vola reny asa na 500 000 mahery izy reny tamin'ny tapabolana teo eo zay tapabolana de nitondra fatina friperie reny izy asa na fatina tsy hoe fatina moa zany fa akanjo friperie ohatrany hoe reo no amidiny de reo no ahodikodina kely de ohatrany tsy tadidiko le volany meny tam'izay na 500 000 na ohatriny na ty pasteur ozy izy ataoko sacrifice fa tena mafy loatra raha mahazo aty za ozy izy pasteur na sakafo aniko tsisy zao na de ny hoaniko hanina tsisy ny frais tsisy fa ty ataoko sacrifice de ataonao ahoana moa hoe izy manome anao tsaky 500 000 mahery izy teo fa tsy tadidiko azafady indrindra fa ndraindray manko le anabavy mihaino mifandarana ka teny izy hoe tsy zany no momeko amin'ny pasteur fa mety tadi à peu près eo le izy fa tsy de nisaiky loatra de mitaraina amiko izy hoe tiany manome zany 500 000 mahery teo nefa de ambonin'izay izy tsy manana frais tsy manana sakafo zany ny finoana olo zany ny finoana le vehivavy de de niraisiko moa le volany meny de nomeko vola hafa izy momeko 100 000 tamin'ny vola kiray afata ty apôsiko toy zao hoe tsy bangako aty fa efa nomenao sacrifice ho an'ny tompo fa zany ndray manome vola ho anao ataonao frais sy ataonao sakafo de ohatsy momeko 100 000 nga misy tam'izay de io izy mivadina anatona na omaly io na me 40 millions amin'ny fomba hoana ny eritseretina hoe olona sahirana be ohatra zany omaly olona atao anatina problème olona atao anatina tapabolana lasa ny sakafo hoanina tsisy ny frais tsisy tampotampoka eo mavita mammy zavatra ohatry zany fa zay le finoana
afaka manao zavatra Andriamanitra ary zay mihitsy le zavatra tiako ifampizarana amintsika amin'ity sabotsy ity tsy any am'le mampianatra teoria be tsy any am'le hoe ino moa zany le hoe tenin'Andriamanitra be da be fotsiny de voako am-piangonana nefa ianao tsisy ninino voako am-piangonana ianao tsy hita hoe inona le azonao fa de voky tenin'Andriamanitra no ilaina ny tenin'Andriamanitra ilaina ny fampianarana satria ny tenin'Andriamanitra ozy izy volazam-baiboly hoe fa ny finoana de avy amin'ny toroteny finoana de avy amin'ny toroteny ka le izy tsy le toroteny fotsiny mamenao to-do fa le toroteny mivadika finoana azo tsapaitanana eo amin'ny fiainatsika zany zany ny zavatra tetina tiana ifampizarana satria ny tena olana am'izao vanim-potoana iainantsika zao de zao be loatra irepino lasako vavany fotsiny mialatsiny am'izay teny zay fa lasa ohatrany hoe mety sao de andratranao zay teniko zay lasako vavany mihira tena ianao mihira tena mihira mivavaka jerena mifiresaka mba tena miresaka Jesosy foana miresaka Jesosy foana fa tsapa ihany nefa fa miorooro rehefa ao anaty olana ary miafina ao ambadiky le hoe ho aiza tsony mora tsy ao am' Jesosy raha mafy be ohatra hoe le problema mandalo olana mafy be ohatra ho aiza tsony moa hoe efa ny safidy anaraka an' Jesosy moa zay pastera de ohatrany hoe ntikano tsy tikano zany le izy hoe na mamaly vavaka ny tompo na tsy mamaly vavaka na misy zavatra ataozy na ikarakara izy na tsy ikarakara izy ho aiza tsony moa fa nde ho any an-danitra fa de efa hanompon'ny tompo e aloha mba tsy zany reraka ihany ianao ny afaranao fa le fivavahana iainanao io mba isy zavatra mivaingana zay ny zavatra kendretsika tsy any am'le tikano tsy tikano tsy any am'le hoe ho aiza tsony moa fa any am'le hoe nanompon'ny tompo avelona ny Andriamanitra ivavahako mahery ny Andriamanitra ivavahako mavita zavatra ny Andriamanitra ivavahako noho izany mila mahatsapa zavatra miaraka aminy zany ny zavatra tena mila kendretsika ary zay ny zavatra tena ampianarina anisan'ny zavatra ho ampianarina amin'ny sabotsy ho avy izao de ny hoe ahoana no dingan'ny finoana dingam-pinoana satria io misy dingana izy io dingana mba hananana finoana matanjaka na finoana mafindra tendrombohatra inona daholo ny processus arahany izany finoana izany atongavan'ny mpino arahan'ny mpino atongavan'ny mpino hanana zany finoana matanjaka izany inona ny dingana tokony ho arahana de itondrako an'ity fampianarana angeza be ty mihitsy la Hébreu 11 andininy fahenina manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay rehetra manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy io zao de efa dingana anankiray ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe fa tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana dingana anankiray zay raha vao miresaka ara-panatsika le izy tsy ndriky foana ny zavatra resahantsika eto tsy miresaka hoe fianarana momba ny management tsy fianarana momba ny resaka fitantanana tsy fianarana momba ny resaka comptabilité tsy fianarana momba ny resaka gestion tsy fianarana momba ny resaka tekniky ny zavatra ampianarana amin'ny sabotsy fa resaka finoana zany hoe raha vao miresaka finoana ianao de zavatra ara-panahy zay ara-panahy inona moa zany zavatra ara-panahy zany zavatra tsy hita amin'ny masonao nefa inonao zavatra tsy hita amin'ny masonao tsy azo ny tananao tsapaina nefa inonao zava-panahy zany ary zay no tonga am-baibolony lazo fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy ninina azo atao mihitsy azahoana sitraka aminy fa zay rehetra manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy eo le hoe fiatombon'le finoana zao de efa misy dingana anankiray eo ny zavatra resahan'ny baiboly eto zany raha vao miresaka finoana
de misy dingana anankiray resamy baiboly eto hoe zay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ny teny zavatra tsy erreur akory zavatra mampalahelo kely a ny devoly mora inona kokoa no Andriamanitra ny mpamosavy mora inon'ny olona kokoa no ny mpanompon'Andriamanitra ny herina devoly mora inon'ny olona kokoa no ny herin'Andriamanitra ny herina pilalaody na omby asa na dada rabe na pilalaody ratsy dia inon'ny olona kokoa no ny hery aty am-piangonana. Zay zany zavatra tena mampalahelo zay. Mino kokoa ny olona le manompo kalanoro, ilay manompo razana, ilay manompo sampy, raha manompo doany, kananao sorona, de mino kokoa ny olona any amin'ireny sehatra ireny no ny mpivavaka sy ny mpino aty am-piangonana. Zany ny zavatra tena dangereux be mihitsy ary zavatra tena mampalahelo ry havana malala. Le izy samy finoana rehefa manatona devoly ianao na manompo sampy ianao na manao sorona ianao na manao ino moa izy ity zany midadarabe ianao na resaka famosaviana ianao, finoana ny anaran'izany resaka finoana. Na ato amin'le sehatra makristianina ianao mandeha any am-piangonana mivavaka de finoana ihany koa ny anaran'izany. Fa ny mampalahelo de zao le zavatra ratsy kokoa sy le devoly no tena inon'ny olona kokoa no le zavatra atao amin'i Jesosy. Raha ohatra zao misy olona marary ka misy miteny hoe andao entina any am-piangonana io délivrena, andao io ametra-tanana, andao ivavahana, de zao no akamaroan'ny olona miteny anteny akamaroan'ny olona. Andriamanitra moa ve tsy hanao ny ataony ihany e? Andriamanitra fivavahana moa ve tsy atao ihany e? Mivavaka angazo atao foany e? Fa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Fa ary misy olona mahay, gasy io, ka gasy ihany ny mahafaka an'io. Zany hoe na misy azy eo fiangonana, na misy ny vavaka fametran-tana, na misy ny délivrance, de ohatra ny mahalinan'ny olona kokoa ary inon'ny olona kokoa ilay resaka asana devoly sy fanompo-tsampy, inon'ny olona kokoa ilay resaka herin'ny maizina atao ambadika no le herin'Andriamanitra. Jerevo zany e, fa zany ny olona nirona kokoa. Ary misy mpitaizakalan'oro mihitsy, ary misy olona tena mahay zao, tena voatsofony fotsiny io de tena ainy, rorainy fotsiny, rorainy kely fotsiny tonga de afaka. Le olona ry de tena hitanao fa mirona kokoa ny olona ary ny grave be de na de le fampivavaka azy, na de le fampino azy, na de le fa milaza fanandray an' Jesosy azy, tratrana resaka ohatr'izany de mbola mirona, mbola mino kokoa ny olona amina zavatra ohatr'andreny. Samy zavatra tsy hita mafy, samy zavatra ara-panahy, fa le zavatra ratsy, le asana devoly, le kalanoro dia mampirona kokoa ny olona. Ary na eo ary ohatra samy mandresy lahatra ny mpitoro teny, samy mandresy lahatra ny mpivavaka, de mandresy lahatra le fianakaviana mpanompo sampy ato. Fa io zany misy olona marary eo ampovoany io, ka samy mandresy lahatra eo, ato le fianakaviana mivavaka, ato le manompo sampy, fa jerenareo fa le manompo sampy ny ohatrany mampirona kokoa ny olona de le asana devoly. Nefa samy zavatra ara-panahy, samy zavatra tsy hita maso, samy resaka tontolona fanahy. Ary eo ry havana eo no zavatra tiako ifampiresana amintsika androany. Zay mihitsy no ifampizarana. Ary hoy izy voalaza baiboly eto hoe fa izay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy. Anisan'ny teboka voalohany de na tsy hitany masonao ary Andriamanitra tsy maintsy inonao.
tahaka ninon'ny olona ato am'le akilany hoe mamaly vavaka ny razana, tahaka ninon'ny olona ato ambadika le hoe nanao sorona izy de iny sorona nataony iny miteraka zavatra goavana ary jerinareo tokoa. Fa zany angery havana ny mahatonga indraindray ny asana devoly tonga de mandaitra, ny famosaviana tonga de mandaitra. Izany ny mahatonga an'irenyle ny mahatonga ny olona mirona ny hoe mirona ny kokoa satria tena mandaitra amin'ny mpamosavy ary mandaitra amin'ny ratsy. Zay ny fanamariana tiako tenenina, mandaitra amin'ny zavatra ratsy reny zavatra rehetrarehetra eny de mirona kokoa an'ny olona satria inona ny mahatonga an'ireny mandaitra satria zay mihitsy le efa finoanao. Raha hoany zany de zay ozy izy le tenin'le dadarabe, zay ozy izy ny tenin'le olona nitondra anatany de tena inoko mihitsy fa hitranga io, de tena inoko fa mitranga io. De inona tokoa misy zavatra tena mitranga tokoa indraindray fa amina zavatra ratsy. Fa itsika le ato am'le mpino, ato am'le côté le tena mivavaka, io ny mampalahelo. Salasala isika, inona moa mampisalasala satria na itsika arany tsy mino hoe misy feandriamanitra ary raha misy izy de aisy, ary raha misy izy de inona zavatra ataony. De anisan'ny finoatsika aza ny tena grave be ny mpanompo sampy rehefa tena manompo ny devolony de ny devolony eo ny eo manatrika eo ny devolony eo ao anatin'ny olona io ny devoly, ao anatin'le omby asa io, ao anatin'le mpitaiza, ao anatin'le dadarabe, ao le fanao, ao le kalanoro, ao rakotomaditra, ao rianina de mino izy fa miaino ao le izy karaha mivavaka izy de eo ny eo de andray zavatra. Fa ny atsika kristiana de rainay zay any an-danitra, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitra, zany hoe ohatrany hoe ny amin'ny milliard de kilomètres ny alavitra be rainay zay any an-danitra Jesosy Kristy tompo zay any an-danitra. Ny Jesosy tsika raha lasenabavy mavita zavatra, ny Andriamanitra tsika mahery manasitrana, hitanay zany Andriamanitra manasitrana manao fahagagana manangana amin'ny malemy, hitanay zany Andriamanitra mita amina million sy milliard zany, hitako za pasteur heritiny zany amin'ny fiainan'ny olona ary za miaina amin'izany andro manalina isanandro sanandro rehefa mangataka mahazo mavita zavatra ny Andriamanitsika. Fa ny mahatonga ny Andriamanitsika tsy miasa eo amin'ny fiainantsika dia le finoana, resaka finoana ary zay mihitsy ny tiako ampitaina amintsika, anetsika ny ambo-po sy ny finoantsika, ny ambo-ponoatsika hoe tena aza manaky andihizany jentilisa zany ianao, aza manaky latsainy jentilisa zany, aza manaky miezany jentilisa sy esosony jentilisa zany. Fotoana atsika zao matsangany reny, matsangana be lavitra an'io reny tsika, mahavita reny mahavita be lavitra an'io reny tsika satria velona ny Andriamanitsika, mahavita amin'ny mpanompo sampy sy ny olona tsy minao an'Andriamanitra sy mpanompo ny devoly sy mpamosavy, mahavita goavana lavitra an'io reny tsika. Zay ny finoatsika hotahin'Andriamanitra ny anao amin'ny sivy ny fotoana manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sivy ny rariko ny eo aminao andraisanao za fampianarana lehibe zany veloma tompoko. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra, ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo nandeha tanteny tsy mba asa